Aminah Jesosy Kristy tompontsika manonona ho aminao ny fahasoavany. Andeha homanintsika ao amin'ny fidirana ny firana fanampiny faharoa amby efapolo sy ny firana FFPM faharoa amby valopolo amby efajato. Firana fanampiny faharoa amby efapolo ka ny andiny ny voalohany sy faharoa ary ny FFPM faharoa amby valopolo amby efajato andiny ny voalohany sy fahadimy. Dia andeha sokafantsika mba masitsika riavana ny perikopantsika androany ao amin'ny jaona toko faharaiky amby roapolo ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Simona zanaky TSAONA, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Amen. Intelo Jesosy no manontany an'i Simona hoe: moa tia va ianao? Moa tia va ianao? Izany no andrasan'i Jesosy amin'ny mpianany ry havany fitiavana azy. Ary fantatsika tsara fa misy teny grika anankitelo afaka andikana ilay hoe fitiavana. Teny hoe agape, filia ary ilay hoe eros. Ny mpandinika dia samy milaza fa ilay hoe agape no fitiavana ambony ary ilay hoe eros sy filia fitiavana ambany. Fa vao mahafalo antsika dia na dia tahaka amin'ny Petera aza fitiavana filia no hitiavantsika an'i Jesosy dia keny izany mandray antsika izy. Vavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao, ambaranao anay mazava ny sitraponao amin'ny alalan'ny ohatra Petera. Manontany azy ianao hoe moa tia va ianao?
amin'ilay fitiavana ambony agape. Dia mamaly anao izy hoe ianao mahalala fa tianao ao amin'ilay fitiavana ambany dia ilay filia. Mampahery anay ny mandrian'izany Jesosy. Tsy nitaky taminay ianao fahaizana be na hoe saina kinga, tsy nitaky ianao hoe fahaizana mivavaka, fa fitiavana no andrasanao aminay. Izany ny fototry ny fifandraisana aminao. Faly izay mandrian'izany Tompo, dia omeo anay ny hifankazatra aminao, hitombo fitiavana filia anao, dia ilay fitiavana sakaiza, fitiavana ray aman-dreny, fitiavana namana. Dia aoka mifanainao masina hiasa Tompo, ampidinao amponay ilay fitiavanao ambony, ahaizanay mitianao koa amin'ilay fitiavana agape. Izany no vavaka asandratray amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Andonge mbola iverenantsika le perikopa teo ihany ao amin'ny TAONA toko faha 20 andininy faha 5. Hoy ilay teny hoe Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Hoy izy taminy ianao mahalala fa tianao aho. Amen. Efa hitantsika tamin'ny fahamarinana voalohany hoe intelo Jesosy nanontany any Simona hoe moa tia va ianao. Fa i Simona kosa raha namaly dia hoy izy hoe ianao mahalala fa tianao aho. Izany no fahamarinana sady fampieritreretana ho antsika ry havana. Jesosy mahalala izay tia azy. Tatsika mbola hivavaka. Tsy mitsahatra mideranao izay Tompo ary misaotra anao ny amin'ny ohatra Petera. Tena tianao izy. Na dia tsy samy laza aza hoe tianao amin'ilay fitiavana ambony. Kanefa azo ny antoka Tompo fa tianao izy amin'ilay fitiavana ambany.
dia mandinika ny Peter zahay, dia te ho tahaka azy zahay tompo. Tsy ny filazanay na ny fiheveran-tenanay no hitenenanay hoe tianao zahay, fa ny tianay anteherana dia ilay fahalalanao anay, ilay fahalalanao anay raha vao mandinika ny fonay ianao. Dia aoka ilay fitiavana hitanao ao am-ponay Jesosy, amokatra finoana, amokatra fibebahana, amokatra asa marina ho anao ho voninahitra ao. Mbola mandinika ny fiainan'ny Peter zahay, nandahanao intelo izy, kanefa rehefa tafahoana aminao dia sananambara taminao ny fitiavany ianao. Dia zahay koa te ho tahaka azy Jesosy, sa ilaza aminao hoe enao mahalala fa tianao zahay. Ianao mahalala Jesosy, na dia eo imasinao aza ny fahadisoako. Enao mahalala Jesosy, na dia eo imasinao aza ny fandavako anao. Enao mahalala fa tianao aho, na dia eo imasinao aza ny fiviliako amin'ny fahotako rehetra. Izany no fahasambaranay, ianao mahalala. Ampitombo izahay amin'ilay fitiavana anao Jesosy, amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Andriamanitra rery ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavany. Amen. Anio Alahady fatelopolo Aprily 2024. Alahady fatelo manaraka ny Pasika. Alahady izay hitondranam-bavaka ny asa topaza manerana ny sahan'ny Fjkm. Ary eto amin'ny Fitandremana Isotry Fitiavana dia fankalazana an'Andriamanitra noho ny Famaranana Jobily 5 taona ny antoko-pihira Tsanta-ny fitiavana. Hibanjinana loha hevitra hoe ny herin'ny fitsanganan'ny Tompo. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana
avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ho fisaorana azy fidirana an'Andriamanitra dia araka hitsangana isika hamaky ny salamo. Miderahany Jehova, miantsony ny anarany. Fidirana Fitiavana. Amen. Hiaraka ivavaksika. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao, tonga eto izahay hiara iompo-po hitera sy ankalazanao noho ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao ary ny fahasoavanao. Misaotranao izahay tompony amin'ny famondram-ponao sy ny fitiavanao izay nasehonao taminay tsirairay avy. Ny tantananao sy ny vimbinanao anay ary nanambinanao anay ka nahatratra izao herinandro vaovao izao. Tsy anay Andriamanitra ny angina sy tsy hisaotranao amin'izany. Misaotranao ihany koa izahay noho ny fijoroan'ny asa topaza eto amin'ny sahan'ny Fjkm ka ahafahanay mitondram-bavaka izany asa izany. Eto koa tompony Tsanta amin'ny fitiavana, misaotranao fa afaka nanatateraka ny fitrotronam-bavaka azy noho ny fahamaranana ny fankalazananao noho ny Jobily fa 520 taona ny antoko-pihira. Mangataka ny fanahinao masina ry izahay hanatrika sy hanienika ny fotoana manontolo izay ho tanterahany eto ka hitana ny herinao sy ny voninahitrao ary ahaizanay manoa anao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao sika dia tonga eo amin'ny fotoana
ho an'ny diminisa ny ankizy sy ny tanora. Miara-mitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Isika. Ray malalo raha nainony amin'ny Jesosy Kristy mideranao zahay. Dia rainay ianao noho ny herinao dia ilay hery nanangananao an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia izany
herinao izany no mbola angatanay hiasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ahatakarana ny teny ka anova sy hanefanay zany teninao zany amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amin'izao alahady farany andiniantsika ny herin'ny fitsanganan'ny tompo zao dia ny Korintianina voalohany 5:10 ny 4:7 no soratra masina no men'ny fanahy masina antsika. Korintianina voalohany 5:10 ny 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Afafy tena araka ny fomba nainy izy, atsangana ho tena araka ny fomba mpanahy. Raha misy tena araka ny fomba naina dia misy araka ny fomba mpanahy koa. Amen. Mila fanazavana kely ny voambolana ampiasain'ny apôstôly Paoly eto. Rehefa miteny izy hoe afafy tena araka ny fomba naina, atsangana ho tena araka ny fomba mpanahy, dia miresaka karazana tena vatana anankiroa izy eto. Dia hoy izy hoe misy karazana vatana anankiroa zany ny antsika olombelona. Voalohany vatana ety an-tany, io le hoe araka ny fomba naina. Ary faharoa vatana rahatra izay any an-danitra, rahatra izay atsangana amin'ny maty, dia le vatana araka ny fomba mpanahy. Misy karazany roa zany eo. Fa eo hoe le vatana ety an-tany io, le hoe araka ny fomba naina, rehefa alaina ambony, alaina ambany, le araka ny fomba naina dia hoe araka ny fomba biby, anjakan'ny fomba biby. Izay zany io vatantsika ety an-tany io, anjakan'ny fomba biby. Fa le vatana rahatra izay any an-danitra no vatana anjakan'ny fanahy ary anjakan'ny fanahy masina tanteraka. Ndao aritsika hanao famerenana kely hoe misy karazany firy le vatana, le tenantsika. Misy karazany anankiroa. Voalohany vatana ety an-tany, ary faharoa vatana any an-danitra. Dia ahoana ny filazan'ny soratra masina le vatana ety an-tany io? Vatana araka ny fomba naina, vatana anjakan'ny fomba biby. Dia izany raha ankizy tanora no mahatonga olona sasany hoe na dia milaza ho kristianina aza, mbola manana fitondran-tena hafahafa, mbola manao fomba biby. Manao fomba biby izy mandeha tsy ampisainana, tsy ampieverana. Manao fomba biby izy manapatra hery, ary manao fomba biby izy tsy manaraka lalàna moraly zany. Zany io vatana ety an-tany io. Fa inona no afatra ao antsika ankizy tanora eo anatrehan'izany? Voalohany fampitandremana ao antsika. Tsara ny mahafantatra ka mitandrina hoe ty vatantsika ety an-tany ty, ty tenantsika ty, dia anjakan'ny fomba biby. Mety mahatonga fitondran-tena biby rehefa tsy miambina isika. Fa faharoa kosa fampaherezana ao antsika. Rehefa miteny mazava ny soratra masina hoe ny vatantsika ety an-tany dia anjakan'ny fomba biby, tsy atao mahakivy zany. Tsy atao mahakivy zany. Satria le herin'ny fitsanganan'ny tompo dia ny ety an-tany dia efa miasa ao anatintsika, manohitra io fomba biby io. Ny tenin'ny apôstôly Paoly ihany ao amin'ny Romanina 9:9 ny 17 dia manao hoe ny fanahy masina no aminotsika ny asan'ny tena. Dia izay zavatra roa izay no tadio ankizy tanora. Voalohany, tadio hoe ny vatantsika ety an-tany dia vatana anjakan'ny fomba biby.
fa faharoa hitala hoe fanahy masina, hitala hoe aoka ianao fanahy masina no aminoko ny asan'ny tena ato anatiko, dia ho mpandresy ianao. Amen. Vavakisika. Andriamanitra, aoka ny fanahinao masina anangana anay ankizy sy tanora isan'andro. Omeo anay ny ino ka tokony ny herin'ny fanahinao masina, ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Iara-kivavaka isika. Misaotra anao zay ry Jesosy fa mbola afaka hamaky sy hiaino ny teninao amin'izao fotoana izao. Mangataka amin'ny fanahinao masina izahay hiasa aminay izay hamaky ny teny ka mba tsy handiso, ary hiasa koa amin'ny vahoakanao mba hanokatra ny fo sy saina ka ho mpiaino mpakatoa izahay ary tena manaiky hovan'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no andratanay izany vavaka izany. Amen. Araky ny mahazatra eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana dia ny baiboly diaima no amakiana ny teny isaky ny alahady farany amin'ny volana. Ho fampatsiahivana ny antom-bavaka Jesosy Kristy sy ho mariky ny fiombonan'ny kristianina. Miaraka hamaky sy hiaino ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Daniela toko 12 manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 17. Daniela toko 12 manomboka amin'ny 19 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Izao Daniela dia nandre izany nefa tsy nahafantatra ny heviny ka nanontany hoe, Tompoko, ahoana no hiafaran'ireo zavatra ireo? Fa namaly izy hoe, ry Daniela, mandehana fa efa voaorina hiafiny ireo tenin'ireo sady voahisy tombo-kase ka tsy ho azo sokafana mandra-piaviny fotoana farany. Maro no diovina sy ho fotsiana ary ho sedraina. Ny olon-dratsy kosa tsy hisy hahafantatra ny heviny ka mbola hanao ratsy ihany ka ny endro no hahafantatra. Ary manomboka amin'ny fotoana ampitsaharana ny sorona fanao isan'andro ka ampidirana ilay fanimbazimbana mahatsiravina dia hisy 730 andro. Sambatra izay iandry ka hahatratra ny 570 andro. Fa ianao ry Daniela, mizoratra amin'ny farany, dia hiala sasatra ianao ka hitsangana handray ny valisoanao amin'ny andro farany. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Jaona toko 2 andininy 15 ka hatramin'ny 7. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina
ao amin'ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina. Korintianina voalohany 5:20, 2:7 ka hatramin'ny 7:7. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa avy ny sakafo ireo mpianatra dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: ry Simona zanak'Alahany Joany, moty ahy mihoatra noho ny itiavany reto ahy ve ianao? Ka novaliany hoe: eny ry Tompo, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy: fa andro zanak'ondriko. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny Petera fandroany: ry Simona zanak'Alahany Joany, moty ahy ve ianao? Ka novaliany hoe: eny ry Tompo, fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy: aoka ianao ho mpiandry ireo ondriko. Ary hoy indray Jesosy tamin'ny Petera fanotelony: ry Simona zanak'Alahany Joany, moty ahy ve ianao? Dia nalahelo Petera fa nataon'i Jesosy fanotelony hoe: moty ahy ve ianao? Ka hoy ny navaliny azy: ianao ry Tompo no mahalala ny zavatra rehetra, ka fantatrao fa tiako ianao. Dia hoy izy taminy: fa andro ireo ondriko. Lazaiko marina dia marina aminao fa fony mbola tanora ianao dia nahasiaka tena sy nandeha tamin'izay tianao aleha. Fa rehefa antitra kosa ianao dia atsotranao ny tananao, ka olo-kafa no anikinanao sy hitondranao amin'izay tsy tianao aleha. Izany voalazan'i Jesosy izany dia manambara ny karazam-pahafatesana hanomezan'i Petera voninahitra an'Andriamanitra. Avy nilaza izany Jesosy dia nanao taminy hoe: avy hiaraka amiko. Dia ho toy izany koa rehefa hitsangana velona ny maty. Vatana mety lo no afafy, fa vatana tsy mety lo intsony no hitsangana velona. Vatana mahonena no afafy, fa vatana be voninahitra no hitsangana velona. Vatana malemy no afafy, fa vatana mahery no hitsangana velona. Vatana mananaina no afafy, fa vatana anjakan'ny fanahy masina no hitsangana ho velona. Eny, misy vatana mananaina ary misy ny vatana anjakan'ny fanahy masina. Ary izany koa no voalazan'ny soratra masina hoe: i Adama, ilay olona voalohany, dia natao mananaina, fa ilay Adama farany kosa natao feno fanahy mahavelona. Kanefa tsy izay anjakan'ny fanahy masina no tonga mialoha, fa izay mananaina. Taoriana vao tonga izay anjakan'ny fanahy masina. Ilay olona voalohany dia avy amin'ny tany ka tany, fa ilay olona faharoa dia avy any an-danitra. Ireo amin'ny tany dia manahaka ilay olona avy amin'ny tany, fa ireo amin'ny lanitra kosa dia manahaka ilay olona avy any an-danitra. Tahaka ny hitondrantsika ny endrik'ilay olona avy amin'ny tany no hitondrantsika ny endrik'ilay olona avy any an-danitra. Amen.
Hitombo ao anatsika lalandavana ery havana ny fiadanana sy ny fahasoavana ary ny famindrampo avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Alahady farany amin'ny volana Aprily, alahady araky ny fanolorana nataon'ny mpitarika hitondrantsika mambavaka ny toby mpanarenana zaza santsika Fjkm ary ifalitsika eo anatrehan'ny tompo eto amin'izao fitandremana izao ny amin'ny Famaranana Jobily 5 taona ny antoko-pihira TSANTAN'NY Fitiavana. Koa dia miarahaba antsika rehetra tojo izany fotoam-pahasoavana, fotoam-pifaliana lehibe izany manona manokana ny fiadanan'ny tompo ho an'ny antoko-pihira TSANTAN'NY Fitiavana na ny mainty milaly na ny amperina azy. Ny teny faneva izay nentina makivaky ny taon'ny Jobily, Salamo 2 andininy 2 no ny amin'ny mahafamaranana ny fotoan'ny Jobily no angalana ny afatr'Andriamanitra ary dia ny fanahin'ny tompo mbola ampitombo antsika anatin'izao toriteny izao. Salamo 2 ny andininy 2 raha mety ny Tsanta fitiavana dia mba tononina tsy enjery zany. Hitory tsika rehetra merin'izany amin'ny anaran'ny tompo manao hoe hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Amen. Rehefa nanaraka ny vakiteny ao amin'ny perikopa isika na ny testameta taloha na ny filazantsara na ny epistily dia mahita fa izany soratra masina izany dia nitarika antsika handeha lavitra, eritreritra lavidavitra kokoa fa tsy izay androany ihany. Raha ho an'ny Daniela dia miteny izy eo am-Pamarana 7:7 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, mandihany ianao mandra-piavin'ny farany fa hitsahatra ianao ka hitsangana ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Ho an'ny Jaona antsoavo tamin'ny Petera mametraka didy aman'andraikitra hamana ny ondry, mbola misy andraikitra miandry fa tsy hoe mifarana teo amin'ny nahitanan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty, natsapana ny herin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty ilay fiainana, fa mbola misy adidy apetraka. Ao amin'ny Korintiana dia mampisaintsaina antsika ny hoe izao ny ety an-tany fa misy ny fahatanterana any an-danitra dia ny fananana vatana ara-panahy. Fa amin'izany dia lavitra na fitariana antsika eritreritra ny lavidavitra miaraka amin'Andriamanitra izany no hijanona antsika kely atao anatin'ity famaranana ny taon'ny Jobily ity. Taon'ny Jobily mantsy ry havana dia karazana fiatoana kely, fangalana aina, fangalana bana, azahoana manohy hatrany hatrany ny lalana eo ambany fitarian'i Jesosy mamakivaky izao fiainana izao ho amin'ny mandrakizay. Fiatoana kely. Fa ao amin'ny Jobily koa dia misy hevitra famelan-keloka, famelana ny lasa tsy nety rehetra, fialana amin'ny fatorana. Izany hevitra ao anatin'ny Jobily avokoa. Ary ny Jobily araky ny lazaina teo ihany, rehefa vita ny fakanabahana dia fanaovana fiangana vaovao, fandraisana fiangana vaovao. Navela ny ratsy, afaka ny fatorana, nakabahana kely ary manao ainga vaovao indray. Misy fiangana vaovao. Ary ny antoko-pihira TSANTAN'NY Fitiavana dia nametraka ho teny fanevany hoe Salamo 2:2 hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Hanao ainga vaovao, hitory amin'ny rahalahy ary hidera
eo anivon'ny fiangonana. Voady zany. Voady ao anatin'ny taonjobily, fikasana tsara ao anatin'ny taonjobily, fiangana vaovao indray. Izao salamo faharoa amby roapolo zao ry havana dia mizara roa mazava tsara. Ny anjelin'ny voalohany hatramin'ny faraika amby roapolo dia hitan'ny san'ny mpanao salamo fangiry firiana sy fanaintainana. Ary tena mitanana mafy ny mpanao salamo ao amin'izany anjinin'ny voalohany hatramin'ny faraika amby roapolo zany. Voatoniny ao mbaky mifanaintainany taonany ny herin'ny fahavalo. Ao amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny farany dia fahavelomana. Ahitana taratra fanantenana ary fahavelomana misy fikasana. Lay vao avy ny taraina, lay vao avy ny aina fangiry firiana dia indro maneho ny fahavelomana. Misy fanantenana omban'ny fikasana. Velona, manantena ary manana fikasana. Eo amin'ny andinin'ny faharoa amby roapolo indrindra ny manomboka izany. Fahatarafana fahavelomana ombam-panantenana sy fikasana izany. Itory ny anaranao amin'ny rahalako aho eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Izay oratsika ry havana dia ny voambolana hoe rahalako. Milaza fiaina mpianakaviana vaovao. Fahavelomana ao anatina fianakaviana vaovao. Ny oratsika faharoa dia ny hoe fidirana. Eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Fidirana vaovao. Hitory ny anaranao amin'ny rahalako aho. Miditra amin'ny fahavelomana vaovao. Lay nandalo fanaintaina sy fangiry firiana sy ny taraina ary dia maneho zany fahavelomana izany ao anatin'ny firalahiana, ao anatin'ny fianakaviana vaovao. Mandray ny mpiarabelona aminy, ny mpiray tanindrazana aminy, izay alorana ny tonokiran'ny salamo, ho toy ny rahalahy ny mpanao salamo eto. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, voalaza teo koa fa ny Jobily dia fifamelana, famelan-keloka. Tsy hoe famelan-keloka avy hatrany amin'ny mpiarabelona aminao fa ianao mihitsy navelan'Andriamanitra heloka ary vokatra ny famelan-keloka iainanao isan'andro amin'Andriamanitra dia mamela ny heloko ny hafa ianao. Taon-Jobily dia mampiditra antsika ao amin'ny fiainana mpianakaviana vaovao, fiainana mpirahalahy, ny mpiraitapo. Jobily vita famelan-keloka mihoatra noho ny fiombonan'ny mpirahalahy iraitapo, mihoatra noho ny fiombonan'ny mpirahavavy na ny mpianadahy na ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny fiombonana ampirahalahy iny ny vita fihavanana, famelan-keloka. Hoy Jesoa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy ao amin'ny Jaona 20:17 amin'ny anaran'ny Tompo, mandihana mankany amin'ny rahalahiko ka lazao aminy hoe mankany amin'ny rainareo sy ny raiko aho. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesoa dia naniraka hoe lazao amin'ny rahalahiko fa mankany amin'ny raiko sy ny rainareo aho. Lay fahavelomana vaovao dia mametraka fihavanana vaovao, roa mpihavanana vaovao, mametraka antsika ao anaty fianakaviana vaovao, vita Jobily, famelan-keloka. Hoy ny mpandinika anankiray, izaho tsy nifidy ho zokin'ny zandriko, ary ianao tsy nifidy ho zandrin'ny zokinao. Miditra ao anatin'ny ankonana fotsiny ao teraka dia iny fa zandrin'ny zokinao, zokin'ny zandrinao. Izaho tsy nifidy ho zanaky ny ray aman-dreniko, izaho tsy nifidy ho rahavavin'ny rahavaviko, ianao tsy nifidy ho raitapo amin'ny raitapo aminao. Fa mifankatia isika
any anisana ankonanany fa ianao dia nifidy hoe hiditra n'io varavaran'ny fiangonana io mba ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra raha tsy ilaza afa-tsy hoe eto amin'ity fitandremana ity ihany. Ianao dia nisafidy hoe anao Taniketsa, anao Antokopira, TSANTAN'NY fitiavana, nifidy ianao ary ao anatin'izany fifidiananao izany no akotsaroana fa miditra ao anatin'ny fianakaviana vaovao ianao. Raitapo ao amin'ny Taniketsa, raitapo ao amin'ny TSANTAN'NY fitiavana. Zao Jobily zao ry havana dia ampetraetana antsika hoe safidiko safidinao, niditra ao amin'ny fahavelomana vaovao, misy ankonana vaovao, fiainam-pianakaviana vaovao, hitory ny anaranao amin'ny rahalahy koa. Miditra eto am-piangonana isika tsy hitokatoka-monina na hiavakavaka any amin'ny sampana misy atsika. Miditra eto am-piangonana isika tsy hoe hamefy ny manodidina atsika ka izahay reto ihany, tsia fa miditra eto isika rehetra izao fianakaviana vaovao. Tsy ny TSANTAN'NY fitiavana ihany no mamarana ny Jobily, fa isika dia miompo am-panahy izany Famaranana Jobily izany, mamela ny tsy nety tany aloha ary tena miaina ao anatin'ny firalahiana, ankonana Andriamanitra, ankonan'Andriamanitra ao anatin'ny fahavitan'ny Jobily. Iray tapo isika, iray tapo izy ianao, iray tapo ianao sy izy. Ataovy voamarika mihitsy hoe vita ny Jobily, tavelany ny tsy nety rehetra, voavelany eloka ary fianam-pianakaviana vaovao no iainantsika fiangonana, no iainana ao anatin'ny TSANTAN'NY fitiavana, no iainana any amin'ny isa-tokantrano any, ento any amin'ny isa-tokantrano. Ilay Famaranana Jobily miantso atsika ao amin'ny fiainam-pianakaviana velomin'ny tompo nitsangana tamin'ny maty, fiainam-pianakaviana misy olona vaovao, fiainam-pianakaviana vaovao. Ny faharoa ry havana dia fidirana vaovao. Fidirana vaovao. Eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Raha vao miteny hoe fidirana isika dia tsy maintsy milatsaka ambanin'ilay teraina. Ianao aloha tena nahavita azy, dikan'izany manaiky ianao hietry, miaiky ianao fa nahavita izay terainao ary ny mideran'Andriamanitra dia izany tokoa. Fidirana ry havana dia tsy hain'izay rehetra mihevitra ho mahery fa anjaran'izay mahatsiaro famalemy. Ny fidirana dia tsy vitan'ny olona mpiavonavina fa hainy manetry tena. Izay ilay fidirana vaovao. Fidirana tena mahay mametraka an'Andriamanitra ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, izay ny tena fidirana ary avaoziny izany amin'izao Famaranana Jobily izao. Ny tena fidirana dia ianao mametraka an'Andriamanitra mbola ambony no izay heverinao ho toerana ambony rehetra. Ianao manetry tena ka manaiky isandratan'ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'izay rehetra ataonao. Fidirana dia miteraka hery, mampandositra ny fahavalo. Ny fidirana dia miteraka hery, mampandositra ny fahavalo. Raha miteny teny faneva hoe eo amin'ny fiangonana hidirako anao dia efa misy fahavalo manao taridositra any. Tandremo sao diso fahavalo, fa satana ny fahavalontsika. Vao misokatra ny vavantsika hideran'Andriamanitra amin'ny fidirana vaovao, mametraka an'Andriamanitra amin'ny toerana ambony dia ambony, dia mandositra ny fahavalon'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, indraindray isika miditra aty am-piangonana dia manao hira fidirana, ny hira fanampy ny 7-10, mira firam-baovao. Fa ny eo ihany ny eo. Tsy tafakatra ambony Andriamanitra, ianao mitady haka ny toerany. Indraindray isika dia mihira aty am-piangonana
manao hira fiderana fa akarina ho avy ny feonao dia takona ny feon'Andriamanitra. Ny fiderana vita jobily dia fiderana vaovao. Ahafahantsika tena mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, avo ambony no ny ambony rehetra. Izany ny fiderana vaovao ry havana ataontsika eto amin'ny fiangonana. Itory ny anaranao amin'ny rahalako eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Havaozy ny fiainam-pianakaviana mba hompy rahalahy ao amin'ny tompo isika vita jobily. Havaozy ny fiderantsika an'Andriamanitra mba ho fiderana mametraka ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny tokony ho izy, mametraka ny toeran'Andriamanitra amin'ny ambony dia ambony. Fikasana jobily ho an'ny antoko-pihira TSANTAN'NY Fitiavana ry havana ny hoe itory ny anaranao amin'ny rahalako aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Fikasana jobily ny hanavao ny varavarana ery anoloana ery. Samy fikasana zany. Atraizany tratrany amin'ny salamy 2:22 atraiza ny tonga atsika fiangonana ny amin'ny fotodrafitrasa. Ijanonao fikasana ve? Makabahana kely sika manoy mba havita hatramin'ny farany. Makabahana kely sika manao ainga vaovao, miaina ao anatin'ny fiarahamonina vaovao ary manao fiderana vaovao. Ny jobily vita ndia isika hiara-ianga amin'ny fiombonana, hiara-ianga hideran'Andriamanitra amin'ny tanjona vaovao indray. Fa ianao koa isika tsirairay avy manandrama ary mikaroa andin-tsoratra masina anankiray hanaovanao fiangana vaovao. Vita ny jobily TSANTAN'NY Fitiavana, ianao mba manangana teny faneva entinao mamakivaky hatramin'ny farany an'izao lalam-panimpona izao. Makabahana kely any atokantrano any, inona ry tompo ny teny hitarianao aho tahaka ny an'i Daniel mandihana mandra-pahatonga ny farany. Ho avy handray ny anjaranao ianao. Fiangana vaovao, fianakaviana vaovao, fiderana vaovao. Raiso ho famaranana ny jobilinao vita zay ny makabahana mandihana indray. Mbola lavitra ny lalantsika hatrany amin'ny mandrakizay eo ambany fitarian'i Jesosy. Amen. Ivavakisika riavako. Isaoranay ianao Andriamanitra fa nandray indray ny sitraponao izahay tamin'ny tian'io ity, izay sitraponao tianao ivelomanay. Anorona fianakaviana vaovao indray no sitraponao Andriamanitra ho aminay. Fianakaviana vaovao izay ho anay vita famelan-keloka, fianakaviana vaovao ho anay izay piara miombonantso ao aminao. Mihoatra lavitra noho ny fifankatiavan'ny pirala, ny piraitam-po, ny ankohonana ny fianakaviana vaovao izay tianao iainanay tsirairay avy. Tsapanay loatra fa Andriamanitra, ianao Andriamanitra no niantso anay ary nanome anay safidy malalaka
idiranay ato anatin'izay fianakaviana tiana idirana ato amin'izao fiangonanao izao, ary tena sitrakao ny anananay toetra vaovao ihany koa ao anatin'izay fianakaviana nametrahanao anay vokatry ny safidinay tsirairay avy. Sitrakao Andriamanitra ihany koa ny anananay fidirana vaovao eo anatrehanao, izay mitarika anay anetry tena ary ahay ametraka anao Andriamanitra ho ambony mihoatra izay heverinay ho ambony, ametraka ny fiandriananao Andriamanitra, ametraka ny voninahitra ao Andriamanitra ambony mihoatra alavitra ny tenanay tsirairay avy sy ny andraikitray tsirairay avy. Fianakaviana vaovao, fiderana vaovao zany sitraponao tianao ho tanterahanay manomboka eto amin'izao fiangiana vaovao izao. Izany rehetra zany Tompo dia noho ny fitsangana, ny herin'ny fitsangananao tamin'ny maty. Tompo malalo, tsy hainay tsy fona hiaiky ny zavatra vitanay teo anatrehanao, manoloana izany sitraponao izany. Tsy hainay tsy hiondrika eto anatrehanao, fa matetika izahay tsy mahay mametraka ny lanja ny fianakaviana izay nomenao anay ato anatin'izao fitandremanao izao, ato anatin'izao fiangonana izao. Matetika izahay dia tsy tsampanay ny lanja ny fiombonana, matetika izahay tsy tsampanay lanja ny firaisan-kina izay tianao hitoetra ao amin'ny fianakaviana izay misy anay tsirairay avy. Andriamanitra mamelany eloko ahy raha tsy nampanjaka izany izahay tsirairay avy reto. Tsy hainay tsy fona eto anatrehanao Andriamanitra, fa matetika izahay dia ny tenanay ny tianay asandratra, matetika izahay dia ny voninahitray no tianay asandratra, fa takona ilay maizy azy anao Andriamanitra. Anefa ianao mitondra anay ao aminatin'ny fiderana vaovao izay anandratra anao Andriamanitra amin'ny toerana ambony, izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao hifonanay eto anatrehanao. Tompo malalo mamindrafo aminay, mamelany eloko ahy. Indreto izahay vonina hiditra ao anatin'ny fianakaviana vaovao ary vonina anao fiderana vaovao araka ny voninahitra ao Andriamanitra. Amen. Riavana, ho antsika izay niaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrehan'ny Tompo ary ny bebaka marina. Mitsangana indray ny teny somafaly atolotry ny Tompo antsika ho famelana ny helontsika. Hoy ny Tompo, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, fa asana isika voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy.
ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavela ny elokareo noho ny anaran'ny masina midy eran'ny tompo. Amen. Hoantsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika ampahibe-maso ny finoantsika araka ny fanakempinoana laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa. Ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
hitory ny anaranao amin'ny rahalako aho eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Salamo faharoa amby roapolo andininy faharoa amby roapolo. Izany teny faneva ny fankalazana an'Andriamanitra no ny Jobily fa 5 amby roapolo taona ny antoko-pihira Tsantan'ny fitiavana izany ry havana no entinay hiara-bananareo amin'ny anaran'ny Tompo. Miara misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fitantanany dia natratra izao famaranana ny taon-Jobily izao ny Tsantan'ny fitiavana. Atolotra azy irery ny voninahitra. Ny Tompo no niazona hatrany ny fikambanana tao anatin'izay 5 amby roapolo taona izay, na mandalo sedra na mandalo fitsapana. Isaoranay ireo rehetra niara-ny asa, na noana, nampahery, na nitsy anay, ao ianareo mpitandrina sy mpitandrina mpanampy ny fanesy. Ianareo biraom-piangonana sy ny pia, coach. Ianareo sampanasa sy asa ary fikambanana rehetra eto anivon'ny fiangonana. Tsy adinonay ihany koa ianareo mainty milaly, mpikambana taloha na maly ny antso hatrany, ary indrindra ny mpianakavy ny finoana, ny tondram-bavaka sy nanoana tsy tapaka ny Tsantan'ny fitiavana. Mankasitraka anareo izahay ry havana. Tsy adinonay ny mankasitraka ny mpikambana perinasa izay tena feno fitiavana sy fandavan-tena ho fanatratrarana ny taon'ny Jobily. Amin'izao famaranana ny taon'ny Jobily izao dia faly izahay mijoro vavolombelona fa velona sady mahery ny Andriamantsika. Tanjona lehibe no nasehonay nandritry ny taom-pahakalazana dia ny fitaomanantsika rehetra anantona bebe kokoa an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tolakandro Fidirana izay natao tamin'ny 12 Jona sy 5 amby roapolo septambra 2024 niaraka tamin'ny mpanentana itiana fanantenana. Ny zoma mahafinaritra izay nahitana famelabelan-kevitra Fidirana natao tamin'ny 7 amby roapolo Jolay 2024 niarahana tamin'ny mpanentana Kami Rafalimanana. Konsertra klasika Krismasy tamin'ny 17 Desambra 2024. Nitondra hery lehibe ho anay ny fanotronanareo ireo hetsika ireo, koa isaorana sy ankasitrahana indrindra. Anisan'ny tsangam-bato fahatsiarovana izao taom-pahakalazana izao ny fandraisanay anjara amin'ny fanatsarana ny tranon'ny Tompo, ka mikasa izahay handray anjara amin'ny fanavaozana ny varavarana lehibe eo afovoany. Izany dia manana teti-bidy manodidina 5 amby roapolo tapitrisa ariary eo. Ankehitriny isaorana ny Tompo fa 5 hetsy sy 40 tapitrisa ariary na 16,900,000 ariary no voangona. Isaoranay manokana antsika rehetra izay efa nanoana izany asan'Andriamanitra izany hanatratrarana ny tetikasa, misaotra amin'ny fiaraha-miombona. Ny tanjona dia hanatratrara ny fanavaozana ny volana septambra. Tsy ho vitanay samirery anefa ny iray hetsy sy 4 tapitrisa ariary na ny 8,100,000 ariary ambiny, koa dia mangataka vavaka sy tolo-tanana hatrany avy amintsika fiangonana izahay. Ry havana, andeha hiara-entana na tsara ny tranon'Andriamanitra isika. Tsy ho anay Tsanta ireo asa fanavaozana ireo, fa ho an'ny taranaka amin'ny fandimby, ahatsiarovany fa tiany Tompo isika, ka niany tranony. Tsarotsika i Mosesy nandidy ny fanamboarana ny tabernakely mba ho fantatry ny Israely hoe ao izy no hanompo an Jehova. Koa raha mbola azony tananao atao dia toano izahay. Raha mandondona na manantona anareo, misy amintsika mety afaka anao be
mety misy tsy ho afaka fa andeha hifanome tanana. Eto ambavaka eo amin'ny tompo sao ianao no asainy anampana manokana. Aza misalasala nantonanay, isy solotenanay eo ivelan'ny fiangonana isaky ny alahady rehefa tsy misy hetsika ny sampana hafa. Farany, mitodika manokana aminareo tanora sy ray aman-dreny izahay. Hitantsika fa misitona mafy izao tontolo izao hialantsika sy ny taranantsika amin'ny tompo. Manasanao izahay hiditra ato amin'ny antoko-pihira fa sehatra hitombonao amin'ny finoana sy ny fatahorana an'Andriamanitra sady mampitombo ny fifandraisana amin'ny hafa no ahitana fifaliana madio. Ampatsiahivina fa isaky ny asabotsy manomboka amin'ny rora sasany tolakandro ny fianaran-kira. Etỳ Famaranana ary dia mangataka aminareo izahay mba hivavaka ho anay ny mba ahatanteranay an'izao asa nampandreketin'ny tompo anay izao. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahyko aho eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Ankehitriny dia manasa antsika mpikambana rehetra nandalo tato amin'ny antoko-pihira Tsanta-n'ny Fitiavana hiara hitsangana hiredina ny hira fanevantsika fitoriana ankira. Yeah.
Manaraka izany isika dia iroso amin'ny fanolorana fankasitrahana koa mangataka ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny filohan'ny sampana Tsantan'ny fitiavana hidiny ety ambany. Iroso amin'ny fanolorana fankasitrahana isika. Ao anatin'ny fankalazana dia misy ny teny faneva, sary famantarana, hira faneva. Koa anatanteraka izany isika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanao izany. Aorianan'izany dia fifaliana ho an'ny antoko-pira Tsantan'ny fitiavana ny manolotra mampahatsiarovana ireo mpikambana lahy sy vavy naharitra indrindra tato amin'ny fikambanana. Ka ny nanolotra ny teny dia antsoina ramatoa razana manana fenitra. Hitory ny anaranao amin'ny rahalako aho eo amin'ny fiangonana no hiterako anao. Salamo 2:20, andininy 2:20. Ny sary famantarana dia antsoina ramatoa Rabevazambo Latina. Izy no nanao sary famantarana izay hitantsika ety anoloana. Ny hira faneva dia Andriamatoa Ramarolahy Jaona Lioka fitoriana kira. Ilay hira naredona entsika teo. Ny Tsanta naharitra indrindra tato amin'ny fikambanana. Ny lahy dia Andriamatoa Rakotoson Narindra Erika, izay anisany teo tamin'ny fitsanganan'ny antoko-pira Tsantan'ny fitiavana ny 2 Marsa 1970 naharitra 17 taona tato amin'ny fikambanana. Ny vavy dia Ramatoa Ratsito Arsodina Tately izay naharitra 17 taona tato amin'ny fikambanana. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Zao dia hijoro vavolombelona ny solitena iray amin'ireo mpikambana naharitra indrindra. Manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ry havana. Fifaliana ho ahy manao zao fijoroana vavolombelona foy izao ny amin'ny faharetako 520 taona mahery teo anivon'ny antoko-pira Tsantan'ny fitiavana. Hoy ny soratra masina. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra nahatoy izao ahy ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Korintiana 1 toko 5:10 andiny 10 tapany ahy. Ry havana, misaotra an'Andriamanitra tokoa ny tenako fa ny fahasoavany sy ny famindrapony mbola nahatoy izao ahy. Ka ananako anjara fanompona eo anivon'ny fiangonany na dia tsy tanteraka aza. Vao nitsangana kely foana ny antoko-pira dia niditra ao mpikambana. Mbola zazara-panao tamin'izany ka raha tendrena mivavaka aza dia tena natahotra.
isaoraka trano ny tompo izay tsy nahafoy na nandao ahy fa ny ara-dalana tamiko a mandrakariva nanehony heriny sy ny fahatsarany ary ny voninahiny a tamin'ny fotoana rehetra ao ary nahavelany a ahatratra izao taom-pakalazana izao. Tao amin'ny Tsantan'ny Fitiavana no nitomboko tamin'ny fahalalana bebe kokoa ny soratra masina, tao koa ny nahaizako ny hira solfa. Maro ny fitsapahana ny lalovana nandritra izay taona maro izay, tahaka ny fiainana rehetra dia tao mahafinaritra ary tao koa mampalahelo. Ko ho andreo namako miara-manompo azakivy amin'ny asa fanompoana fa Jesosy Kristy irery ihany ny mpanjino. Ho andreo maniry na mahatsiaro voantso anompo atao amin'ny antoko-pihira Tsantan'ny Fitiavana aza misalasala mandrosoa fa tsara mira ao an'Andriamantsika. Eto am-Pamaranana dia hoy ny soratra masina, mazotoa fa aza malaina ary eo ka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo. Romanina 2:12 ny 9:12. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mandrakizay. Amen. dia isaorantsika Andriamanitra ry havana ny amin'ny nafana ho tonga amin'izao Famaranana Jobily fa 520 taona ny antoko-pihira Tsantan'ny Fitiavana izao. Tsara ihany mamaky eo atrehan'ny fiangonana ity mari-pahatsiarovana nomena ireto mpanompon'Andriamanitra ireto ity. Izao no voasoratra: Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, Synodam-pahatany Antananarivo Andrefana, Fitandremana Isotry Fitiavana, antoko-pihira Tsantan'ny Fitiavana. Fankalazana an'Andriamanitra no ny 520 taona ny antoko-pihira Tsantan'ny Fitiavana, 497 220. Itahy itory ny anaranao amin'ny rahalako aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Salamo 220, andininy 220. Mari-pahatsiarovana atolotra andra nohon'ny asa fanompoana izay notononina isanisan'ny teo. Alahady 3 Aprily 2020 manao soni ny mpitandrina, ny filohan'ny antoko-pihira Tsantan'ny Fitiavana ary ny filohan'ny komity ny 520 taona. Voatomboky ny fitomboky ny fiangonana sy ny 520 taona ny Tsantan'ny Fitiavana ry havana. Dia ho voatahiry, ho tsarovana mandrakizay koa ane ny anarantsika nanatrika izao Famaranana ny taon-jobily ny Tsantan'ny Fitiavana izao. Izao ary havana no teny avy amin'ny soratra masina entina manakatona izao taon-jobily izao. Renareo tamin'ny takelaka novakina teo fa 470 ny orenan'ny antoko-pihira Tsantan'ny Fitiavana ary raha ny fikajina dia ny 220 no feno 520 taona ny antoko-pihira. No ny fandaminana teo amin'ny fiangonana fantatsika dia ny taona 220 volana Aprily vao nisokafana ny taon-jobily ary izao mifarana amin'ny Aprily taona 320 izao. Hoy ary ny soratra masina araka ny Isaia 7:7 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo: tamin'ny taona fankasitrahana no nianoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao. Mety manadino ny zanan'ony va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Ho koa ny soratra masina araka ny Isaia 7:1-2 fa izay miandra an'i Jehova dia mandroso ery kosa, elatra no hiakarany tahaka ny voromahery. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Hitsangantsika hivavaka. Tompo, misaotra anao no ny taom-pankasitrahana taon-jobily
natolotrao ny fiangonana tamin'ny alalan'ny Tsantan'ny fitiavana, nanomboka ny Aprily 2024 ary hatramin'izao andro anio izao. Misaotra navelanao amakivaky zany taom-pakasitrahana zany izahay, misaotra navelanao iazakazaka sy andeha, misaotra fa tsaronay tokoa fa tsy nanadino anay ianao. Ankehitriny tonga amin'ny famaranana izahay, mbola misy ny asa tsy maintsy anatanterahana izay efa nekena, dia mbola omeondray ny hery enti manatratra ny tokony ho tratrarina. Mankasitraka noho izay efa vita treto tamin'ny ezaka fitoriana amin'ny rahalahy, fidirana eo amin'ny fiangonana, ny amin'ny fanavaozana ny endriky ny fiangonana, indrindra ny varavarana. Tompo, dia omeo anay mandrakariva ny fofeny fitiavana, tanana mahay mitsotra mba hahatanteraka izay adidy mbola miandry anay. Dia ny TAONA Jobily no mifarana, fa araky ny nambaranao taminay, dia tsy mba mifarana ny fahatsiarovanao, tsy mba mifarana ny fitiavanao, koa araky ny apeny fitiavanao, dia avelao izahay ianao anga sy fiangana vaovao indray, ary tsy misy izay hoe hiato ka tsy andeha intsony, fa akabana ka mbola hanohy. Izany ny fanirinay ho an'ny fiangonana manontolo, ho an'ny Tsanta-ny fitiavana, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia ambara amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina riavana, fa mifarana amin'izao ora izao, ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny Jobily fa 520 taonan'ny antoko-pira Tsanta-ny fitiavana eto amin'ny fitandremana Isotry Fitiavana. Ny amin'izay efa vita sy mbola hiazakazahana mandra-piavin'ny Tompo, dia ho voninainy irery ihany. Amen. Petraka ianareo. Dia tsika riavana iombona atao anatin'izao vavaka fangatahana izao. Vavaka sika. Andriamanitro ny antso anay ianao ho ao amin'ny fianakaviana vaovao, ny antso anay ihany koa ianao ho ao anatin'ny fidirana vaovao indreto izay manantona anao olom-baovao tanteraka, vonina hiditra ao anatin'ny fianakaviana sy fidirana vaovao izay nambaranao anay. Atomboka izany Andriamanitra amin'ny asa izay ataonay ato anivon'ny fiangonanao izay niantsonao anay. Ampitoero ato anatinay ny fo vaovao ihany koa, ahafahanay miaraka amin'ireo fianakaviana izay nomenao anay. Andriamanitra o mangataka izay, esory aminay tsirairay avy ny mety zavatra taloha, hevitra taloha, mandrangotra anay, misarika anay, tsy hahafahanay miditra ao anatin'ilay mahaolom-baovao anay, sy hiditra ao anatin'izany hoe fidirana sy fianakaviana vaovao tianao Andriamanitra hidirana izany. Vavaka ihany koa izay Andriamanitra ho amin'ny sampana velona rehetra ato amin'ny fiangonanao, indrindra ho amin'ny Tsanta-ny fitiavana. Enao Andriamanitra anome toe-tsaina vaovao, toe-po vaovao, fomba fijery vaovao ho an'ny tsirairay avy, ahafahana mandanatra ny voninahitra ao Andriamanitra ato amin'izao fitandremana misy anay izao. Mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny mpitandrina sy ny ankohonany. Enao Andriamanitra no anolo-tsaina azy, ampahery azy amin'izay rehetra ataony. Fantatray loatra fa te hitondra zava-baovao ho anay fiangonana ianao. Matoa nanendry ny mpitandrina izay omenao anay ato amin'izao fitandremana izao, koa ampaherezo izy Andriamanitra, tolory saina, tolory fo mazoto ihany koa, ahafahany manatanteraka ny asanao miaraka aminay eto amin'izao fitandremana izao. Mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, izay tsaronay ambavaka manokana ny amin'ny topaza izay asa eto amin'ny fiangonanao. Enao Andriamanitra mahalala ny fikasana tsara, ny tanjon'ny
zany topaza izany dia ny hery ny tolotsaina avy aminao, ny fanainao masina ihany koa hitarika ireo mpiandraikitra rehetra sy izay mpiasa miadidy ao anatin'izany, anandratana ny voninahitra ao Andriamanitra hatrany ihany koa. Mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny ankohonana tsirairay avy, indreto entinay eny amin'ny ankohonanay tsirairay avy ilay fitiavana vaovao ihany koa, toe-tsaina vaovao, toe-po vaovao, hiatrehanay ny fiainany ankohonanay, hiatrehanay ny asanay, hiatrehana ny fianarana sy ny fiainanay manontolo eny amin'izay sehatra nametrahanao anay. Mivavaka izay Andriamanitra ho amin'ny firenena izay nametrahanao anay ihany koa. Tiana hitoetra ato amin'izao firenena izao ilay vaovao, araka izay efa nokasainao Andriamanitra. Andriamanitra o tahio mpitondra anay, ny vahoaka malagasy rehetra, ataovy marinao aminay ilay efa nitantananao ny fiainandreo zanak'Israely, dia tanterao aminay ihany koa mba ho afaka izahay eto amin'izao firenena misy anay izao. Sitraka indrindra Andriamanitra no anana fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy, ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay ny izay nazahaza ho anay, ary mamela ny eloko ay, tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapana, fa manafahanay amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. raisoa amin'ny fankasitrana ny Tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ne ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Sa
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.